Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana afa amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hitsangana isika hisaotra sy hidery ary hanome voninahitra an'Andriamanitra. Hovakitsika ny Salamo fa 7:30 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo fa 7:30 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Amin'ny anaran'ny Tompo. Foky rehetra aho. Eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Mivavaka manandrify ny tempolinao masinao, ka hidera ny anaranao no ny famindraponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambony anaranao rehetra. Tamin'ny andro nentarainako namaly ahy ianao, nomenao fahasahinao ka dia misy hery fanahika. Amen. Hivavaka isika. Ray malalo, misaotra anao izahay fa namindranao fo ka afaka miantso ny anaranao masina. Mideranao izahay fa tsara ianao. Mamelahanay fa tsy tanteraka eo anatrehanao izahay. Indreto izahay Tompo, tonga manavao ny fanoloran-tenanay. Ampitoeraty anatinay ny fanahinao masina, ahaizanay manitry tena sy miaina ny toe-panahy araka anao. Ary raha maka ny teninao izahay dia mangataka hatrany ny fanahinao masina, hitaridalana sy hanoro ny tian'ny teninao ambara. Ny mpanomponao izay hitondra ny afatra ho fenonao fitahiana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Epistily voalohany ho an'ny Korintianina, toko 7:10 andininy voalohany hatramin'ny 7:10. Korintianina voalohany toko 7:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 7:10. Amin'ny anaran'ny Tompo. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho, kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahana maneno sy kipantsona amin'ny karantsana aho. Ary na dia manana faminaniana aza aho ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho ka mahafindra tendrombohitra, kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinotsinona aho. Ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro dorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy akory izany. Ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia ho levina, na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana. Fa sombotsombo ny fahalalantsika ary sombotsombo ny faminaniantsika. Fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy hisy sombotsombony intsony. Fony mbola zaza aho dia niteny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza. Fa noho ny efa lehibe aho dia nariko ny fahazazana. Fa ankehitriny isika mizaho amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina, fa raha hatr'izay dia mifanatrika. Ankehitriny sombotsombony no fantatro, fa raha hatr'izay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana ahy. Ary ankehitriny dia ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Raha eo isaorana ianao ny fotoana mbola iaonanay aminao Andriamanitra amin'ity maraina ity, ary fankahitanay mpiara-manompo, azahoana miatrika indray ny volana vaovao ary volana farany amin'ny taona.
hiteny ane ianao araka ny fombanao ary iay no izahay ka hiasao mifalay masina ny zavatra rehetra mba hifanandrify amin'ny sitraponao izoranay amin'ny fiainana ny toe-panahy araka anao Andriamanitra. Misaotra Tompo. Amen. Ho anay tsy mahay avatsy Genesis moa zany dia mikitikitika an'ity eto hoe ahoana ny atao amin'ity, ampidinina kely azafady. Eny ary havana toy ny mahazatra dia isy ampahany voalohany iarahantsika amin'ny mofinaina efa nivakiany ny mpanompon'Andriamanitra teo, ary ny tapany faharoa dia ombonantsika ao amin'ny tsianjery mofinaina volana Desambra. Korintianina voalohany toko 17 ny andinin'ny voalohany hatramin'ny 17. Iay no ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Raha fitinina dia tsy misy hampanan-kery na inona ataontsika raha tsy amin'ny fitiavana. Ny andinin'ny 7 dia milaza hoe na omeko an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, na atolotro hodorana aza ny tenako, nefa tsy manam-pitiavana aho dia tsy misy mahasoa akory zany. Ny andinin'ny 17 fantatsika loatra, ary ankehitriny dia reto telo reto no mitoetra: ny finoana ny fanantenana ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Na mahay mihira toy inona aza ny FDL, na mahay mahandro sakafo toy inona aza ny mpahandro sakafo, tsisy dikany zany. Na manompo toy inona azy sika ataontsika daholo zao eo amin'ny fiangonana, na ny raha rehetra ny an-trano, kanefa tsy manam-pitiavana sika, tsisy dikany zany. Andinika kely sika ny hoe raha tovy ianao misy fanentanana ka hoy ianao hoe anao tamin'ny fitiavana venona novanao, sao tsy voasoratra ny anarako. Raha hoy ianao hoe tsy ianao amin'ny fitiavana veny tsy nanovanao, mandinika kely sika. Anao ndao hiara entana andray anjary sika, za tsy havita. Raha tamin'ny fitiavana avokoa zany rehetra zany dia mety. Fa na ny nanao tsy amin'ny fitiavana, na ny tsy nanao tsy amin'ny fitiavana, dia samy tsy araka an'Andriamanitra. Mety mahagaga antsika ny hoe ahoana koa zany hoe tsy manao amin'ny fitiavana, amin'ny fitiavana, amin'ny foko feno fitiavana mihitsy ny tsy hanaovako. Misy ve zany? Misy ve zany? Za tsy hanao tsony amin'ny fitiavana ve zany? Efa be zay vitako zay amin'ny fitiavana ve zany? Fa raha amin'ny fitiavana zay dia ankasitrahan'Andriamanitra. Dia mandinika sika ny amin'izany. Averina ny hafatra dia ny hoe na inona ataontsika. Ireo hoe na ny fanananao rehetra aza, azafady raha iteny, na lasanao ambongadiny aza ny bazary fitiavana, taonina totonao fananao rehetra, tonga dia akatony ny tsena fa lasako daholo ireo, nefa tsy amin'ny fitiavana, tsisy dikany zany. Zay no ohatra kaiky. Na omenao an'ny malahelo aza ny fanananao rehetra, atolotra hodorana ny tenanao, nefa tsy amin'ny fitiavana, dia tsy mahasoa antsika zany. Zay ny fintiny hafatra ao amin'ny Korintianina voalohany toko 17 andininy voalohany hatramin'ny 17. Tsy anjery mofinaina ho amin'ny volana Desambra kosa dia ny Kolosianina toko 7 andininy 17. Kolosianina toko 7 ny andininy 17.
Vakina amin'ny anaran'ny tompo zany manao hoe mifandefera ka mifamela heloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompo ny helokareo no aoka mba hamelanareo heloka kosa. Amen. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Izan'izay vao nandrehan'io soratra masina io mba tsisy kosa angambaka. Dia hoe vakina fandroany mifandefera ka mifamela heloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany tahaka namelan'ny tompo ny helokareo no aoka mba amelanareo heloka kosa. Efa hitsenjery ve? Averina ary. Vakina fanotelony isa 2:3. Ay, manaja maro-pijanonana teboka faingony eo amin'ny fandefera sy aorinan'ny mifamela heloka dia teboka faingony sasany. Fanajana maro-pijanonana. Ay zary tsika no hianatra ny tsenjery io ahoana indray ny napatapahantsika azy. Ao tapahana roa ary fandeferatra eo amin'ny sasany dia tahaka hatramin'ny farany. Dao ary mifandefera ka mifamela heloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany aoka ho tahaka ny namelan'ny tompo ny helokareo. Tahaka ny namelan'ny tompo ny helokareo no aoka mba hamelanareo heloka kosa. Misy aoka fa ao ampovoany any. Dao ary averina le tapany voalohany fotsiny aloha tsy hoe mianatrira akory tsika io fa mianatra tsenjery. Isa 2:3 tapany voalohany. Raha misy manana alahelo amin'ny sasany eo ihany aloha. Isa 2:3 mifandefera ka mifamela heloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany. Dao tohizana ny tapany faharoa. Tahaka ny namelan'ny tompo ny helokareo no aoka mba hamelanareo heloka kosa. Averina. Tahaka ny namelan'ny tompo ny helokareo no aoka hamelanareo heloka kosa. Atambatra izy anankiroa. Mifandefera ka mifamela heloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompo ny helokareo no aoka hamelanareo heloka kosa. Inona ary ny hevitra izany andin-tsoratra masina tsenjery ho amin'ny volana Desambra izany. Voalohany mifandefera. Raha jerena ifotony teny dia toy ny milaza hoe mifankazaho, mifampizaka. Mifampizaka toetra dia anankiray koa hoe mifankazaho. Raha adika amin'ny mety ho filaza mahazatra eny hoe dia aoka ifampikomprendre ianareo. Ity soratra ity zany dia manala an'ilay hoe zazany mihitsy ary mametraka ny mpiarabelona amintsika ny amin'ny hoe izy zany mihitsy. Ny lohahevitra volana Desambra moa dia hoe manetry tena ny mpino. Tena hoe foananao ny mahenao anao. Izy fotoana zany ilazantsika hoe zazany mihitsy. Dikan'izany mandefitra ny sasany. Fa amin'ity volana Desambra ity sika dia hiezaka ahazo hoe iza moa ohatran'iza moa iza. Ahazo hoe ahay hoe ampandeferiko ny mahazaho ahy. Dia hianatra izany sika hoe izy zany mihitsy. Ny fanjariany ny fiarahamonina indrindra ny aty amin'ny fiangonana iantsony tompo amin'ny hoe mifankatiava ianareo dia miankina amin'ny fahalalako anao. Fahalalako anao ny tenako efa fantatro raha teo. Asa moa izany tsy mahafantatra ny tenany. Fa ny fahalalako ny olona miara-monina amiko. Fa eo ny tsy ampy mazana.
ny fantatsika dia ny tenatsika lay izao fa tsy fantatsika na tsy miezaka sika ahazo ahalala ny manodidina atsika ohatran'iza moa ny toetra ny anina izy ny ary amin'ny farany ary tiana vadiny dokotera ohatran'iza moa ny toetra ny dokotera io ny vadiny dokotera io tsy fantatsika zany raha tsy mifanerasera amintsika fa dia izy misolomaso dia izy tsy haiko hoe marirandrirana dia izy tsy fa zay fotsiny fantatsika fa raha mbola tsy niarany any an-taniny sika tsy fantatsika na dia ivola azy angamba tsy mahalala zato isan-jato momba azy Andriamanitra ihany no mahafantatra volondohan'ny olona aza vao isan'Andriamanitra miezaka sika amin'izao volany desambra izao ahalala na dia ny anankiray mbola tsy fantatsika ihany iza mana moa ty olona ty raha vao tsy fantatsika mantsy zay dia mety hidona amin'ny andry isika hidona amin'ny poto isika rehefa mifanena aminy hay very tsy napoziko ohatr'izay tsy napoziko ohatr'izany mihitsy izy iny dia maninona takemitra-tsika amin'ny fifandraisana dia mba hianarantsika ny hoe izy iny zany mihitsy fa tsy zany mihitsy amin'ny fomba amin'ny fieritreritra mihiby fa manaiky ianao hoe zay izy vady niaraka tamin'ny teo aza firy taona ataoko hoe kely indrindra amintsika zao nanambady farany ndrivo vady ndrivo zao a mbola tsy fantany hoe ahoana marina zany ty vadiko ty dia tsy haiko mifarany be indrindra zany ataoko hoe i tonton Lucien amin'ireo loolo ireo zany fa anontanio zay efa tena ahoana mifahafantaranao ny mamany lalaina zany mihitsy izy reninareo zany mihitsy dia miravina ny zavatra rehetra mifandefera ny dikan'io tsy hoe manaiky be fotsiny fa tena hoe mahazo hoe zay izy ka ataoko ahoana zay izy zay ka ataotsika ahoana ny adiditsika dia maninona avoa ilay teny frantsay sadapy tenao hoe fa sahiranytsika raha vao isika no tadiavitsika hoe za zany mihitsy dia mety aminareo zany tsy mety aminareo zany tsy izany ty soratra masiny ity dia manao hoe mifankazaho za mahafantatra anao ianao mahafantatra dia mety ny fifandraisana ny faharoa dia ny hoe mifandefera ny faharoa dia hoe mifamela heloka ianareo raha ny fototra indray dia hoe samy mamela heloka za zany dia manana didy amela heloka ianao dia manana didy amela heloka tena ho fiainantsika ny famelan-keloka ny hoe mifamela heloka mantsy eto dia hoe za nanao fahadisoana taminao ianao nanao fahadisoana tamiko dia atao raisiray ny baolina na 0-0 ohatran'ny etrany orinasa tsy tokony hifamono amin'ny andirama ohatra fa tsy zay fa iza dia vonina amela heloka any aminao any koa manana fahavonona ianao amela heloka tsy zavatra hifamaliana zany ty raha ny teny fototra fa tena hoe samy mamela heloka raisy ny adidinao hamela heloka izay nanao fahadisoana taminao raisy ny adidinao samy mandray ny adidiny amin'ny famelana heloka tsy mora io any amin'ny farany moa tapany faharoan'ny tsenjery dia ny hoe tahaka ny namelan'ny tompo dia ianarantsika zany ny fahatelo dia ny hoe raha misy manana nahelo amin'ny sasany inona indray ny hevitrio dia hoe raha misy ako ny teo aminao ny nataon'ny sasany raha misy akony eko ny teny fototra raha misy akony teo aminao ny nataon'ny sasany nataon'ny hafa zay le izy zany hoe nisy olona nanao fahadisoana
nisy ako ny taty amiko le izy nitoyany moa hoe tahaka ny namelan'ny tompony eloko areo naoka amelanareo eloka kosa. Nisy ako miteo aminao ve ny nataony manodidina anao anao mamela eloka. Nisy fiantraikany teo aminao ve ny nataony manodidina anao taminao mamela eloka. Esory zany le ako aza vela ho ao akory. De ny tapany faharoa mitsenjery manao hoe tahaka ny namelan'ny tompony eloka areo naoka mba amelanareo eloka kosa. Ahoana moa zany? Ny namelan'ny tompony elotsika dia niainga tamin'ny hoe izy avy any an-danitra no tonga hitondra famelan-keloka ho an'izao tontolo izao. Zasy ianao anatin'izany. Tena lalana tsy kilometatra vitsy na maromaro fa ny tany sy ny lanitra. Tena hoe tonga mihitsy izy nandatena, nanetry tena izy nanana ny voninahitra sy ny fahamasinana, tonga izy anonona famelan-keloka. Andaty rariny ve tsy izay loatra fa hitondra famelan-keloka ho antsika. Avy any amin'isy azy any izy tonga manatona anonona famelan-keloka. Zay ilay tahaka ny namelan'ny tompo ny eloka reo. Fa inona koa ny tahaka ny namelan'ny tompo? Teo amin'ny hazo fijaliana dia izao ny zavatra nitranga. Nandrabiraby azy avokoa ny olona manodidina teo, ny miaramila, ny olon-tsotra, eny na dia ny mpianany aza ny ataka taminy. Fa ny tononony hoe mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Efa niverimberina tamintsika zany fampianarana izany. Raha nisy ako ny teo aminao ny fahadisoana nataony ny hafa, tsy hoe manatona fotsiny tahaka ny Kristy niala tamin'ny voninahiny sy ny fahamasinana ka manonona famelan-keloka ianao, fa mangataka koa amin'Andriamanitra ny mba amelana ny eloka izay nanao fahadisoana taminao. Mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Iny dia hoe tsy mbola nifona akory ilay olona fa dia mamela ny elony tsy fantany izay ataony. Misy moa indraindray ny olona miziriziry na ilelaka amin'ny faladiako azy iny za ty amela. Aza ne ho amintsika izany mba tsy isika izany. Zay ilay Jesoa niala tamin'ny fahamasinany nanatona ny mpanota manonona famelan-keloka. Zay ilay Jesoa izay nitondra faisana teo amin'ny hazo fijaliana, niantoraka tamin'Andriamanitra, nangataka famelan-keloka ho an'ny nanao fahadisoana taminy. Ary hitantsika ampianarana soratra masina ny Filipianina 4:1-5 hatramin'ny 5 izay toetra ny Jesoa izay fanetretena ho amin'ny famelan-keloka. Filipianina 4:1-5 hatramin'ny 5. Vadika kely eo ambadika eo isika. Zao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo: aoka ho aminareo izao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesoa koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra hofikirina mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra, fa nofohana ny tenany tamin'ankany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'olona. Ary efa nanantare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Izay ilay tahaka. Tsy mora mampijaly ny mamela eloka, fa mizotra amin'izany sika satria izay ilay tahaka an'i Jesoa. Tahaka ny namelan'i Jesoa ny elokareo no mba hamelanareo eloka kosa. Marary zany hoe amela eloka ny nanao fahadisoana, nisy akony teo aminao ny fahadisoana vitany, fa mandeha amin'izany sika satria ny zoran'i Jesoa zany
ary natongavany ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Ndeo ovakitsika ny Matthieu 4:4-10 sy 5:10. Matthieu 4:4-10 sy ny 5:10. Fampianarana teo atendrombohitra io ry havana. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo: fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia mba hamelany ianareo kosa ny rainareo izay ny an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Fieritreritry izany ry havana ety ampamarana ny hafatra mba ho vonina isika hamela heloka ny hafa, ahazo ny manodidina antsika, ho haitsika tsara hoe iza moa izy, ary indrindra hanana ny fanetretenan'i Kristy, fa izany no nentiny nitondrana ny famelan-keloka ho an'izao tontolo izao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Eny Andriamanitra rainay eo, misaotra fa mitaiza sy mikolokolo anay ianao, mba ho tonga lehilahy lehibe, vehivavy lehibe, mahatratra ny ohatra ny finoana izahay. Raha fafinao aminay isan'andro ny teninao, dia mitarika anay ianao mba hitombo eo an-tanimbolinao. Misaotra Tompo noho ny teninao, mampahatsiahy indray fa ny fiarahamoninay dia fiarahamonin'ny zanakao Andriamanitra, ankonana iray ao aminao izahay. Aiza moa izay iray tapotsy mifankafantatra, iray trano ato izahay, ampitombo ny fifankafantaranay, mba ho voasoroka izay mety ho fifandonana amin'ny tsy fitovi-kevitra, amin'ny tsy fitoviana amin'ny lafiny maro samihafa. Dia ataovy manana finiavana izahay, mba hifanatona bebe kokoa, tsy hifanalavitra, fa ampisy lanja ny herin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, ilay nanetry tena, mba hanaisotra ny fahotanay, mampisaraka anay aminao Andriamanitra, ary mampisaraka anay amin'ny hafa koa. Misaotra anao Andriamanitra, no hoy ny teninao, manomana anay amin'izao sisa izao, ahafahanay mamela ny heloko ny hafa. Betsaka ny fahadisoana nataon'ny namanay, nisy akony teo amin'ny fiainanay, mety nandratra na latsaka ny ranomasonay. Tompo, amin'izany dia mampianatra ianao fa ho tahaka ny namelan'i Jesosy Kristy Tompo ny helokay, no amelanay ny heloko ny hafa kosa. Mankasitraka Andriamanitra, ary engane ny fanahy masina anohana sy hanampy anay zanakao, mba hahafahanay manana ny fanetretenan'i Kristy, indrindra mianatra izany amin'ny volana Desambra hiditra io. Izao izahay dia androso amin'ny fotoam-bavaka. Tompo, omany ny fo sy ny fanahinay, mba ahaizanay mifantoka amin'izany, miombona fo sy fanahy ao anatin'izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy no hanonanay ny vavakay. Amen. Ry Andriamanitra rainay eo, renao ny tonom-bavaka ny tsirairay, fanavaozam-panoratena, fametrahana fikasana tsara, eny mety ho fanahiana sy olana samy hafa koa. Hamaly ny tsirairay araka ny haben'ny fitiavanao ane ianao. Misaotra fa mbola ny fitiavanao no anananay tombonandro ahavelomana, ka azahoanay mijoro vavolombelonao eny amin'ny fiarahamonina misy anay tsirairay avy. Ny fitiavanao no mbola anananay tombonandro ahavelomana, indrindra anomponanao eo amin'ny fiangonanao. Dia faly izahay mahatakatra izany alehiben'ny fitiavanao izany. Misaotra Jesosy Kristy fa niariary tao aminao tokoa ny fitiavan'Andriamanitra ray, dia miombona aminay amin'ny zavatra rehetra ianao, ka apetraka eo am-pelantananao ny fiainanay manontolo, ny fiangonanao manerana ny tany, ny
FJKM eto Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina, ny synode apartany Antananarivo Andrefana miomana amin'ny fandraisan-tanan'ny président synodaly ary ity fitandremana ity. Misaotra anao izahay noho ny amin'ireo vahoaka anao Andriamanitra, ny angatahanay dia nitehirizanao ny tsirairay amin'ny fahasoavanao, ampaharetanao azy ireny hatramin'ny farany. Ary dia mbola mivavaka ho an'ny firenenay izahay, ianao tompony hiaro ity firenena ity amin'ny fandriampahalemana eo ampiatrehana ny hazakazaka amin'ny fifidiana izay ho ben'ny tanàna. Ary matoky indrindra fa amin'izay tianao ho tanterahana eto amin'izao firenena izao dia azonao atao izany, satria Andriamanitra tompony fahefana eny an-danitra sy ety an-tany ianao. Amin'ny anaranao Jesosy ilay nampianatra anay hivavaka hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho hamasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay anio izay nasahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery mandrakizay. Amen. Raisoary riavana ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa ho tanterahany amintsika ne izany. Traranitra ianao, fiadanana ne ho aminao, ary fiadanana amin'izay rehetra anananao. Amen. An'Andriamanitra irery ihany voninahitra amin'ny anaran'iray izany.